Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina babalany no ionantsika amin'ity fotoanandroany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambelana zay rahanao amin'ny fandarana Andramoka izao ny Aki radio mpikamba anatin'ny vavaka fiambelana ary ny groupe zay mare zay miaraka aminay isanandro mandotosa an'izao fandarana zao. Dia manao fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary dia fiadanana tompony ameno antsika tsirairay avy ary faly be aby hitanao hoe toary dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'ny Kristy anapaka anatin'ny tokantrano rehetra zay mandray an'izao fandarana izao. Dia matoky sy mino fa tsy ho faty antoka ianao raha tonga eto dia matoky sy mino koa fa tsy taka nidiranao teto ny voanao teto fa dia ahery tokoa ianao raha misaraka etontsika androany satria dia voky tenin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity. Raha androany no vao tonga eto miaraka aminay dia te tena aminao hoe tsy kisendrasendra koa natokavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao koa dia maharetatra amin'ny farany. Tandray sasany eo ny raha antsika eno hira, eno vavaka, eno toriteny, eno famelabelanana ny toriteny dia nirariana dia tsy taka nidirana teto ny voanao eto fa azo hery tokoa ianao raha voavoalohany anao tonga eto dia aza mieritreritra hoe vahiny be fa afaka mandray anjara anaty commentaire miaraka amin'ny ankizy ianao miaraka aminay faly sy mihaino tenin'Andriamanitra eto. Dia tahiny tompo raha nabavy $100 izy niditra voalohany teto androany dia omena azy mitsotra ny mahafinaritra be manao hoe ao amin'ny Isaia 3:20 manao hoe aza matahotra ianao efa nanavitra anao efa niandro sy naranao ay ianao raha mitany rano ianao dia ombanao ary raha mitan'ino ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Alléluia. Amen. Namandra nabavy $100 satria izy niditra voalohany teto androany. Nanakaraka azy nabavy Zamina, tahiny tompo Lavlitina, tahiny tompo i Kodaleoni $100 iza koa nabavy Lina artisanay de Madagasikara dia tonga soa ihany koa Yama, Eliana, Kadaka, Razana Sylvie, Mami, Rodine Marie, Miel, Rala Mija, Tsiry Amboara Miel ihany koa nabavy Nambina, Rala Alain, Azina Apostoli, Erika Araka, tahiny tompo Mampionina sy Razana Monika ary Fabiola Zanakandapa, Erika Anatra, tahiny Jesosy Ando Andry, Fabiola Zanakandapa, Erika Anatra, Mamy Sirandrika efa tsy Ando Andry, dia tahiny tompo ihany koa i Ando Andry, ao koa i Ando Andry, sady Ando Andry zany no ao koa Mamy Sirandrika, Erika Araka, Marie Hortensine, tahiny Jesosy Jonathan, Ambavy Mihaja, Ando Andry, Jesosy Mahery, Asany Apostôly, izy mivady andry eo, Nabintso Macrine, Marijo, Berthe Sava, tahiny Jesosy Tina Rakotoary Zaka, tahiny tompo manokana isika menakavy, Rosine, dia tahiny tompo ihany koa i Razana Sylvie, tsisy isaona $100 efa voaravaka fotoana moa manareo ihany no mivezivezety ny anarana itody Raony Soa, Tonga Soa, dia tahiny tompo ary tsika menakavy dia tena faly no ahitanareo ary matoky sy mino fa azo hery tsika rehetrarehetra eto amin'ity androany ity. Milo ny zavatra rehetra aloha dia andao alohantsika ametraka ny fotoana am-pelantanin'Andriamanitra ka andao alohantsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelantanin'Andriamanitra. Dia andao aloha ampandrotsika nanabavitsika Rodine Marie avatsika Koweity izy no hivavaka hanomboka ametraka ny fotoana eo am-pelantanin'Andriamanitra. Tahiny tompo ary nabavy Rodine nanao ny fitenenana. Tahiny tompo Pasteur Aminakavy, tahiny tompo atsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana vavaka fiambelana izao mbola hiara hivakoka atsika. Tompo ray masina tsara indrindra faly misaotra mijery mankalazana naranao izahay. Isaoranay anay satria mitantana sy miaro anay nandrika ny tontolo andro ka tahaka izao anay izao. Isaoranay anay tompo satria mbola nitaly anay tamin'ny hasa mandraharaky izay nataonay
Amina mena mavelona izay ka mbola velonena amin'izao fotoana izao. Tiany soranay anahy satria tapahoana eto izahay izay andeha ny teninao. Isoranay tokoa aminao amin'izany zavatra rehetra zany. Ankehitriny tompo tsy miafy aminany tena ny tsirairay avy nandritran'izany tompo. Raha misy zavatra izay tsy mety aka ny sitrapona nataonay mangataka anao, hamela hely koa anay amindako aminay tsirairay avy. Sasa madiny fonay mba ho voasasa tsy hisy fenipety ao anatinay tokoa izany Jesosy malala ho. Atotray anany fonay sy ny fanahinay mba ho fanatitra velona hankasitrahinay izany. Ary ankehitriny Jesosy malala ho nirety izahay tsirairay avy tonga amin'izao fotoana izao. Reto mpanomponao izay handeha hitonga ny hafatra ao Andriamanitro. Raha misy namanay izay mbola any an-dalana hiainy izao hafatra izao mangetaheta anao ka aoka ianao hitantana diny ka tonga soamantsara eto Andriamanitro amin'izao fotoana izay hiatraopanay rehetra izao. Jesosy malala ho atin'ny mpanomponao izay tonga ny hafatra ao mangataka ny fananany masina ary tsaho amin'ny tsirairay avy Andriamanitro mba tsy ho hisy zavatra izay handeha hanabatabanay mba hahafahanay hiainy tsara izany teninay izany. Jesosy malala ho aoka ianao hanome izany fanahy masina amin'ny mpanompona izay tonga ny hafatra eto mba ho tanteraka sy ho lavirary. Ako koa Jesosy malala ho ny pastera izay hamela belatra ny teninao mangataka ny fananany masina na hanatanteraka sy halavirary izany hamelabelana teninao zany mba hahetiny bebe koa amin'ny sitraponao. Andriamanitro ahatoka ny mpanomponao izay tonga ny vakoka firenena. Anahy Andriamanitro hanome fanahy masina ho azy mba hanatanterahany izany vakoka zany ka tonga soamantsara ao am-pon'ny firenena vahoaka rehetra ao amin'ny firenenanay. Andriamanitro satria anahy Jesosy ho niteny aminay eto izay tonga eto araka ny teninao ho amianoa ahy ianareo anaka fa sambotra izay manaraka ny didiko ndeto izahay tombo vono hanaraka ny didina zany engany ny sitrapon'ny entiny mpanomponay eto mba tsy hisy latsaka anazy le teraray aza mba entinay handiniky sy aheritreritra anao ahitandremanay didina hifikitra eo aminao mba azahoanay izany fahasambarana zany. Aoka apetraka eo am-pelatanana ny koneksionay rehetra mba handeha tsara mba tsy ho tapatapaka eto fanatrehan'Andriamanitro ao akanisany devosy sy satana tsy hanaketsy manampahefana eto apetraka eo am-pelatanana izao fotoana izao. Sakandiranay eto no voahanay fa ahery hatanjaka ary hazo fanasitana iainy zany teninazy any. Sotareo, alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka indrindra nanavava Herodinitsika tanatin'izay vavaka matsiro vavaka fanomboana izay. Dia tahin'ny tompo isika menakavy misaotra nanavava Herodina dia Andriamanitra manakirepasavana amary fidianao tamin'ny asa izay vitanao teto. Tahin'ny tompo isika izay vonitra Geneviève Andriamananjara Elizatsiala Soameva didisy volasoa. Androany zao vao tonga hitako teto zany didisy volasoa zany dia tonga soa ianao dia mahareta hatramin'ny farany hatramin'ny latsinainy hatramin'ny zoma zay eto foana raha mampirenao androany dia tonga avandray amin'ny latsinainy. Alleluia. Zay ngamany mbola tsy voarambako teo ankoatr'izay efa nareo efa teo daholo ihany. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Ten'Andriamanitra izay hoentin-dranabavintsika Macrine nambinitso Macrine amintsika fa miro azy aloha dia andolotsika hieno hira atontsika aloha ty hira ty ho voninahitra Andriamanitra dia maharety ianao amin'ny toriteny fa afinaritra ny toritentsika amin'ity androany ity. Misaotra anareo ihany koa mahay mandray andreo ankizy izay vaovao fa mino fa voarainy ity fandraisana nataonareo. Raha Jonatana tahiny Jesosy tahiny tompo taolera tsika rehetrarehetra ndao ary mino finaritra dia hoarina tirytsika tonga dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Raha tetiry zany maka toerana tsara maka baiboly dia tahiny tompo ame manambotsoa dia hieno hiditsika dia hieno toriteny. Tahiny Jesosy daholo ary. Reko Jesu, reko niantsona, nitaona ai paluti verina mina, favo macha nana mafifu,
Nalakafatanino ny zorako nandalo ny andro ny valona ny taona miamaizina ny fiainako tsy haiko hoe nahoana zay vaolana natao tsisy naomby endrikao kanjotomby anao namonjy itia laiolisaky vely usukutaka telirehetrately nandetamiditiny fukatsinatsiaro nayansunao yangaviayakao namano itia laiolisaky vely usukutaka naluto felufeli efa matiny efa luvelunina efa velimuralutagavina yanaolaniumbu mati waitokalvari nualurenako eto anio ny voadiko mandritry ny androm-piainako sy saety ianao Jesosy toky ny fiainako itia laiolisaky vely usukutaka telirehetrately nandetamiditiny fukatsinatsiaro nayansunao yangaviayakao namano itia laiolisaky vely usukutaka naluto felufeli efa matiny efa luvelunina efa velimuralutagavina saniko Jesosy ty mpanotonao nandeha tamiditry fo nanao zay raha tsy indrindra teo masonao tsy metrika Jesosy tsy metrika rehefa mbola anao tadiavinao efa mato mbola anao velonao zao lailohan'ny mpanota ray raha tsy indrindra tamin'izao tontolo zao mbola nitadiavinao ka itia tompo itia ao anaratianao itia laiolisaky vely usukutaka telirehetrately nandetamiditiny fukatsinatsiaro nayansunao yangaviayakao namano itia laiolisaky vely usukutaka naluto felufeli efa matiny efa luvelunina efa velimuralutagavina efa velimuralutagavina efa velimuralutagavina Alléluia. Soratsika n'Andriamanitra izany izy zany a
toka fa nampairanao zany izy zany ary tsika rehetrarehetra moly avana de tahaka an'iny lehilahy iny daholy. Alleloia. Tahaka an'iny lehilahy iny daholy tsika rehetrarehetra fa de nitahin'Andriamanitra de iny tsika tafaverina aminy. Isaorantsika n'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Isaorantsika azy ny fitiavany atsika ary akasika an'izany misy moa ny toritentsika androany. Alleloia. Irahantsika amin'ny ranabavintsika Macrine. Alleloia. De andao ary iano toriteny avy atrantsika. Rehefa vita ny toriteniny de tahaka ny mahazatra ihany iverina eto ihany amelapelatra indray ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny anabavintsika Macrine. Alleluia. Amen. Tainy tomparana vavy Macrine avy hatrany de anao ny fitenenana. Alleluia. Alleluia. Nandry kely tsika lavana. Nandry kely tsika azafady tompoko any. Mbola manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy de tahin Jesosy koa pastera mianakavy de misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola velonena soamantsara ka nasatra izao tapany alina izao de misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola nomeny teny fampahirezana tsika androany ny tenin'Andriamanitra hitantsika de ao amin'ny Osea 4:12 ka hatramin'ny 1:10. Ho fahasoavana lehibe ho ahy fo itondrateny zany fampirezana ho antsika tsirairay avy. Ny soramandy de manao hoe ny hamindran'i Jehovah fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Amen. Alleluia. Ry Israely miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao fa lavoneloka ianao mitondra teny ianareo. Eny miverena amin'ny Jehovah ka manaova amin'ny hoe mamelany heloka rehetra ary reso izay tsara ka dia haterinay ho fanatitra ny molotray aseria tsy hamonjy anay tsy hitenginy soavaly izahao sady tsy hiteny amin'ny asan-tananay hoe tsy hiteny amin'ny asan-tananay intsony hoe ry Andriamanitro fa ao aminao no ahitany kamboty famindram-po. Hositraniko ny fiodinana ho tia azy tsy hovozonana fa efa niala taminy fahatezerako. Alleluia. Amen. Tena mahafaly ry afako mariny an'izany teny izany de ry Israely ry afako de tena hoe miodina isaky ny teteky mpanota tsy mendrika tsy karito zany ry afako de tsika de anompo an'i Jesosy Kristy tompo satria zanak'Andriamanitra velona izy de izy nomena ho antsika gentilisy ka andeha hiampihofantsika ary avy aminazy no zahoantsika famelan-kely. Teto ry afako ry zanak'Israely de miodiny foana eo anatrehan'Andriamanitra de hoy izy Andriamanitra nilaza fa hoe ry Israely miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao. Ry afako miverena tsika ry afako fa iala mandeha amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Iala mandeha amin'ny fiainana tsy mety ry afako malalako izay manao tsy sitrapon'Andriamanitra ireny. Miverena amin'ny Jehovah aminareo mitena hoe mamelany heloka rehetra. Mpanota tsy mendrika tsika ry afako. Tsy mendrika iantso ny anaran'i Jehovah zany tsika raha ny fahotantsika no jerena fa hoe mamelany heloko rehetra. Ninona izay heloko vitantsika de hoe itenentsika hoe mamelany anao Andriamanitra. Milaza izy eto hoe ka dia haterinay ho fanatitray ny molotray. Ho fanatitra ny molotray. Ny molotra tsika le miteny eo anatrehan'Andriamanitra miheky ny fahadisoantsika, miheky ny helokontsika, iny ny fanatitra. Ry zanak'Israely de
nanaty fanatra dia noho ny fahotana dia nitondra vandrotrombilay ry havako. Fa atsika tsy izany no atenintsika ao amin'ny Jesosy ry havako. Ty molotronsika ilay miteny ty ry havako hoe Jesosy mamelany helokay fa tena mpanota izahay. Izany no entintsika keo. Andranomasy itondrasantsika izany, ibebahantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tena tsara Jesosy ry havako, mpamindra fo izy. Betsaka ry havako ny fahotana vitantsika, tena maro. Tsy voatanisa ry havako izany. Fa nefa no fitiavany itsika dia mamela heloka izy. Hitantsika izy. Hitanao ne eto hoe amin'ny 14 Aseria tsy hamonjy anay. Ny Aseria dia Andriamanikafa. Tsy hamonjy atsika ry havako devody. Dia hanapotika atsika foana programma isan'andro isan'andro ry havako. Hoe iny zao ndao mangalatra dia afabaraka atsika. Ndao mijangajanga dia tratrany dia afabaraka atsika ry havako. Izany sitrapony devody. Dia hoe ndao mandeha miatsara vela tsy sitrapony devody izany ry havako. Dia miatsara vela tsy dia tratra iny dia betsaka fahotana ry havako. Sitrapon'Andriamanitra izany fa hoe tsy hamonjy atsika devody fa hanala-baraka atsika ary hanary atsika any amin'ny elo ihany ny sitrapony. Izany no tiany devody fa tsy hanometsika fiainana mandrakizay. Ary milaza izy fa hoe tsy hitenana soavaly izahay sady tsy hiteny amin'ny asan-tananay intsony hoe ry Andriamanitro. Ny sarivona ry havako ty asan-tananay ty ry havako. Aseria dia sarivona ry havako. Hoe tsy hiteny amin'ny zavatra ataon'ny tananay fa hoe Andriamanitra izany. Ohatra. Sarivona izany ry havako hoe tsy hiteny amin'ny asan-tananay zavatra ataon'ny tanantsika, sary sikotra izany. Tsy hiteny aminazy hoe Andriamanitra. Fa Andriamanitra reny ihany no Andriamanitra, le Jehovah, le nanao ny lanitra sy ny tany. Jesosy Kristy tompon'ny sabata, izany ihany no Andriamanitra. Izy ihany no azahoantsika famindram-po, izy ihany no azahoantsika famelan-keloko ry havako. Ka dia ary izy milaza hoe fa ao aminao no ahitany kamboty famindram-po. Ny kamboty tsy manana reny, tsy manana ray, tsy manam-piahy dia ao amin'ny Jesosy ihany no manana azy. Zary avy mbola manana sarako an'Andriamanitra, mbola velogno raiko, mbola velogno reniko. Fa nefa mbola ao amin'ny Jehovah ihany no tena azahoako fiainana ry havako. Hafa. Zary tsy zary io tsy any amin'ny mipetraka amin'ny papako sy mamako fa aty an-tany lavitra. Fa nefa manana Jehovah mifaly foana zaho amin'ny fiainako. Manana faherezana foana zaho eo amin'ny fiainako ry havako. Satria Andriamanitra ihany no mamendra fo amiko isan'andro isan'andro. Halleluia. Milaza izy fa hoe hositraniko ny fiodinany. Ho tia azy tsy hovozona aho fa efa niala tamin'ny fahatezerako. Ry havako. Raha entintsika io, molotronsika io, mibebaka atsika tena hoe ho tia atsika tsy vozona n'Andriamanitra ry havako. Tsisy kely hoe Andriamanitra za tsy hagnano zavatra iny dia za hagnano zavatra raha amelazana honga za tsy hagnanjay atsika ry havako. Ary Andriamanitra tsy jery hoe na ataonao zavatra na tsy ataonao. Fa rehefa tiany ianao, rehefa mibebaka anao dia amindran'Andriamanitra fo tiany foana anao ry havako. Tiany satria nibebaka taminy ianao, niala ny ratsy ianao ry havako, niala fahotana anao ry havako. Halleluia. Dia jerentsika ry havako atao amin'ny Jeremia toko faha 2:7 Jeremia toko faha 2:7 ka hatramin'ny 7. Halleluia, amen. Ino hitondra azy avy amin'ny tany avaratra sy hanangana azy avy amin'ny tany avy amin'ny farantany. Ka dia sambo eny amin'ny avokoa na ny jamba na ny mandringa na izay mananganaka na izay mihetsy-jaza iray dia marena no hiverenany aty. Amin'ny fitomanina no hihaviany ary amin'ny fifonany no hitondrako azy. Ary ho entiko eny amoron'ny renirano izy.
amin'ny lalamahitsy izay tsy hahatafitoina azy fa reny Israely ary Efrema no lahamatoeko. Alleluia, amen. Ry afako betsaka izy ndesiny eto any amin'ny farantany, misy any ny mandringa, misy any ny maregny ny fahotantsika izany ry afako. Ny tsy miheno tenin'Andriamanitra, misy any no voakapoky noho ny fahotana, misy any no hoe betsaka ry afako ny fahotana vitantsika, fa avy amin'ny fifonana antsika no itondrasan'Andriamanitra antsika. Alleluia, amen ry afako. Avy amin'io vavantsika misahasahana, misansanaka eo anatrehan'Andriamanitra, mifona, mibebaka ny ranomaso ry afako, izany no itondrasan'Andriamanitra antsika. Tena be fitiavana ry afako Jehovah antsika. Tena tia atsika izy ry afako, atao izay azony atao ry afako raha mibebaka atsika. Vahoaka anao ry afako mba hibebaka amin'ny fahotana, hiala amin'ny faharatsiana ry afako andeha hanompo Andriamanitra. Tena hoe tsara fanahy Jesosy ry afako. Tsara, za ry afako tsy mahita Andriamanitra afa-tsy Jesosy irery ihany. Satria na de zavatra kely aza ataontsika eo aminy, fa mibebaka fotsiny, zay ny fotsiny ataontsika, dia andrany fo dia tahiny zay rehetra ataontsika ry afako. Tena hoe tsara Jehovah, zay hoe andramoka izahao fa tsara Jehovah. Tena tsara. Jereo ane magnoara, mibebaha kely agnatin'ny une semaine foana anambebaka, dia hitanao fiasany ry afako. Hitanao hoe aza manao zavatra ratsy agnatin'ny herinandro foana ry afako, fa hitanao fiasan'ny Jehovah izaka. Tena be famindrampo Jesosy. Tia atsika Jesosy, na tahaka ahoana izy ny fahotananao, na tahaka ahoana zay zavatra vitanao, fa raha mandeha eo anatrehany mibebaka, mitomany amin'ny fifonana, mitomany amin'ny fifonana ianao, tena hoe mamindra fo Jesosy ry afako. Alleluia. Mino sy matoky ry afako fa nakasy ianao zany teny zany, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Amin'ny manaraka indray. Alleluia. Sotra indrindra nanabavy Macrine asika tao anatin'izay toriteny nafinaritra be zay. Misaotra anao dia Andriamanitra manakaiky pasoavana maro fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia mbola anohananao foana Andriamanitra ary anolotsainanao amin'ny asan'Andriamanitra zay ataonao. Ialana tsiny kely moa amintsika rehetra fa somary farina kely no feo satria androany izay dia somary mbola nanao délivrance tamina olona izy eto manaraka atsika eto. Dia androany dia nanao délivrance foana, ka rehefa manao délivrance manao dia mikikika miteny mafy, dia lasa foana ny feo rehefa ohatr'izao fa ilana tsiny ka tsy hoe marary akory. Salama tsara mihitsy ny rakody salama, fa ny feo ny farina tsy mikohaka, tsy marary tenta akory fa noho ny délivrance izay natao tamin'ny hariva teo no matoka ny feo somary lasa kely. Halleluia. Osea. Mahafinaritra ty teny ty satria fiatombohan'ny zavatra mahafinaritra. Misaotra ny ranabavy Macrine tsika nitona an'izay teny zay. Halleluia. Ny fiatombohan'ny zavatra mahafinaritra dia rehefa tonga eo amin'ilay hoe miverina ny relation anao amin'Andriamanitra. Rehefa miverina tafaray amin'Andriamanitra, ny fiatombohan'ny fiainana ratsy, ny fiatombohan'ny fiainana mampatahotra, mampitaitaina, fiainana ratsy, fiainana maina, fiainana maizina, fiainana manjombona, dia eo amin'ny fotoana isy ratsika amin'Andriamanitra. Dia manjombona ange io fiainana io dia ratsy ange io fiainana io, mampitaitaina anao daholo, feno tahotra, feno teboteby, tsisy fiainana mahafinaritra. Fa fiatombohan'ny zava-mahafinaritra amin'ny fotoana ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Soramary dia to dia mavely mosy, mavely mpanantenana be manao hoe amin'ilay Osea 4:4 teo andininy faharokatra amin'ny fahadimy manao hoe ny hamindrany Jehovah fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Alleluia. Tsy zahatra tsara ohatran' izany famindrapon'Andriamanitra zany ry havana malala. Tsy misy hoe ianao namindran'Andriamanitra fo nefa nisy zavatra tsy nety nataonao natafasarakanao tamin'Andriamanitra,
rehefa misy fisarahana amin'Andriamanitra zany tsy mitombona mihitsy hoe vitsy mikitrany irery. Misy olona ohatra tsika miady misy fifamarina anivon'ny fianakaviana, anivon'ny mpinamana, anivon'ny mpivadina ohatr' zany de fomba fiteny mana hoe vitsy mikitrany irery ny zavatra atao nisy fahadisoana koa atao nisy fa rehefa amin'Andriamanitra tsika nitapasaraka amin'Andriamanitra tsy nisy fahadisoan'Andriamanitra naray fa ny olona foana no miala, ny olona foana no manao tsy mety. Andriamanitra tsy vola nanao zavatra tsy mety tao amin'ny fiainantsika zany fa tsika olombelona foana no miala, tsika olombelona foana no misitaka, tsika foana no mandao. Tsy mbola nandao atsika Andriamanitra nandray mandeha fa isika no mandao. Tsy mety ny atao mandao sika, mety ny atao voky isika mandao sika. Ny zava-mahafinaritra dia Andriamanitra miandry atsika eo foana. Ary marina mihitsy ny tendranabavy Macrine hoe misy zavatra misy fotoana ianao manao zavatra kely an'Andriamanitra fotsiny, manao mety fotsiny mandritsy ny herinandro dia tahako ny ray volana tsy mety nataonao. Satria maninona? Satria Andriamanitra te hamindra fo isan'andro, Andriamanitra te hiombona aminao isan'andro, Andriamanitra te hifankaty aminao isan'andro. Ary voatazona foana ary voatahiriny foana no Andriamanitra fitiavana sy Andriamanitra mahafinaritra azy rehefa anao malala. Dia mahita Andriamanitra miandry eo foana ianao dia misy Andriamanitra vonina midra fo rehefa manao dingana ny zanak'Israely mibebaka. Tsy hoe mibebaka dia tsy rarahin'Andriamanitra fa rehefa mibebaka isika dia aviran'Andriamanitra. Hoe tenin'Andriamanitra hoe ry Israely eo virena amin'ny Jehovah Andriamanitra fa lavo keloko angenao jeren'Andriamanitra ratsy dia ratsy ny toerana misy ny zanak'Israely lavo. Inona no nalavo azy? Ny elokany ihany no nalavo azy. Fa tsy vitan'Andriamanitra no mijery azy lavo na dia noho ny nataony ary. Noho ny ataontsika reto ry havana fa tokony potika ny fiainantsika. Fa tsy vitan'Andriamanitra no mijery ny fiainanao potika. Fa malahelo Andriamanitra mijery ny fiainantsika. Tsika no miala aminy fa izy ny mbola malahelo. Satria fantany fa rehefa miala amintsika ngiaraka ny tenin' Jesosy vao nitonitsika vangena raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Vao misaraka amin'Andriamanitra fotsiny tsika dia tsy milamina ny fiainantsika, to dia mikorotana ny fiainantsika. Dia izy ny malahelo antsika ny devoly ve? Vao me tobokaponga ny devoly rehefa ianao tapasaraka amin'Andriamanitra. Fa izy ilay mbola malahelo indray, mbola Andriamanitra ihany. Dia izy ilay manome sosikevitra eto. Ry Israely ao, verena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Mbola Jehovah ihany. Tsy ny devoly tsy olombelona. Fa mbola Jehovah ihany teny verena ho ahy. Verena ho ahy aty fa potika any ho ahy ianao. Halleluia. Averiko foana ny teniko aminao hoe tsy mahita Andriamanitra tsara sy ny Andriamanitra itsika. Raha tsika reto ry havana azo antoka tsy handeha hiverina no mpisambo zany intsony. Satria nanino? Satria efa mahita tsika fa tsara loatra ity Andriamanitra tsika. Tsy mahita tsara noho io intsony tsika. Ny zanak'Israely teto tafiala tamin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely dia fatra-pitady Andriamanitra. Ary tena tia miankina amin'Andriamanitra. Tia manan'Andriamanitra iankinana. Tia miankina amin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Fa ny mahavariana ny zanak'Israely, ilay Andriamanitra efa manolo tena ho azy, tsy mahafa-po azy. Nefa io Andriamanitra io manao ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainana. Ny Andriamanitra rehetra izay nifidiany zanak'Israely nasorony an'Andriamanitra, tsy nisy nitondra fahasoavana azy na ray azy, fa fampotehana avokoa. Nanao Andriamanitra ombilahikely volamena. Tsy hitako izay vitan'ilay ombilahikely volamena. Mbola ny tany apôstiny indray ny rovitra. Tany aminazy ny kavim-bolamenany sy ny firavaka volamena indray ny mbola lasa nanaovan'Andriamanitra. Manompo Andriamanitra ny firenena hafa. Nefa ilay firenena hafa tsy mahavonjy azy koa ny Andriamanitra. Izy Andriamanitra iza no mba firenena voavonjy ny Andriamanitra. Iza.
Asoa miaratsy ny kely misy manao appel nefa anaty live fandefasantsika message kely izy aza miantso tapaka ny ianao zay miantso io mety mijery eto anao mety vo aza miantso rehefa anaty fandarana fa manjary tapaka ny fandarantsika tompoko irana tsindrindra zay Andriamanitra tia miankina amina Andriamanitra voalazy Mosesy de natao ohatra ny zanak'Israely marina tsika raha izy pia eto fa iny tsy hitatsony nitaoinkana anao Andriamanitra zava-dehibe amin'ny zanak'Israely mahita Andriamanitra hita maso ary Andriamanitra efa nanavara tany amin'ny dity folo aza manao sarin-javatra voasikotra aza mekohaka amin'ny sary vongana sy sary anidina sy sary vita amin'ny tanan'olombelona satria manino fatany toetrany zanak'Israely fa tia mahita zavatra mivaingana azo ny tsapaitanana de jerenareo tsara tam'izany ny zanak'Israely de tamin'ny andro ny Hosea moa de anisan'ny voalohany amin'ireo mpaminany kely ao amin'ny baiboly mpaminany kely daholo zany Hosea, Joel, Mika, Amosa sy ny rehetrarehetra fa mpaminany be ry Isaia, ry Ezekela, ry Jeremias sy sisa iny zavatra nitranga tamin'ny andro Hosea tia de tena nanao mitsineta zanak'Israely tam'izany fotoana ny andro ny Hosea zany nanompo Andriamanitra teo Balima tsy Balama fa Balima nanompo Andriamanitra teo Balima zay Andriamanitra tsy fantatra zanak'Israely fa dia io Balima de ny tompony samby io sary vongana io Balima io de tam'izany ihany koa sady nanompo amin'ny Balima izy faratsy ny zanak'Israely daholo zany tamin'ny andro ny Hosea naditra ny zanak'Israely tamin'ny andro tamin'ny mpaminany Hosea ny mpisorona tam'izany efa tsy nampianatra ny Israely anana fitiavana sy foanta sy hoe tsara fanahy hoe mahalala an'Andriamanitra zany tsony asa sy nampianarany mpisorona tam'izany fa tsy nampianatra ny olona ity an'Andriamanitra ny mpisorona tam'izany nampaleo an'Andriamanitra ny mpanjaka rehetra zay nanjaka tamin'ny andro ny Hosea de nanino tamin'ny andro ny Hosea ozy tamin'ny andro nanjakana Ozia, Jotama, Yahaza, Ezekia, Jeroboam faveloman'ny Hosea daholo zany fa tena zay mipotra ray de ratsy avokoa tena nanao ratsy de mivarina ny ratsy daholo ny zavatra nataon'ny mpanjaka tam'izany teo mason'Andriamanitra ary ny tena loza de ny tsy tian'Andriamanitra koa de nikambana tamin'ny mpanjaka ny Asiria sy ny mpanjaka ny Egypta ny zanak'Israely fa tsy natoky an'Andriamanitra tsony zany anisan'ny nyota vahotany nampisaraka an'Andriamanitra nampisaraka ny Hosea ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra fa na de zany aza de ozy Andriamanitra hoe hitako ankehitriny fa lavo kelokelo reo zavatra rehetra zao nataonao daholo ny Andriamanitra hafa ny tomponao ny sary vongana ny ankofanao ny mpisorona tsisy nanao zay marina tsony tsisy nampianatra ny olona nanompo an'Andriamanitra tsony ny mpanjaka moa de nanao ny nataony avokoa de tafasaraka zany hoe tsy atafasaraka amin'Andriamanitra mory ava de tafasaraka tamin'Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe andiny fatelo mitondra teny anareo eny miverena amin'ny Jehovah ka manaova aminay mamelany aloka rehetra ary raiso zay tsara ka de aterinay ny fanatitra ho fanatitra ny molotra ny Asiriange tsy hamonjy anay tsy taingo tsovary zay sady tsy teny amin'ny asan'ny tananay tsony hoe ry Andriamanitra io fa ao aminao no ahitan'ny kaboty famindrapo resy lahatra ny zanak'Israely fa na de niaraka tamin'ny mpanjaka ny Asiria aza de ny zavatra resy lahatra azy
hoe tsy hamonjy atsika ngeretiny ianao na ikambana amin'iza na atoke ikambana amina filoam-pirenena ary ianao ka zany no ilanao amin'Andriamanitra de tetenao fa tsy havonjy anao na filoam-pirenena azy tsy havonjy anao na filoam-pirenena matanjaka indrindra ty zao tontolo zao ty ary tsy havonjy anao fa izy any havonjy atsika Jehovah rery any havonjy atsika ho Jehovah hoe mitondra teny inona zany nentina hiditra eo Jehovah raha ifona amin'Andriamanitra isika raha iverina amin'Andriamanitra isika hitondra fanatitra ve tsika hitondra hoy izy ny Mika etsika ijery boky ny Mika toko fahaenina Mika toko fahaenina andininy fahaenina inona no entiko manantona an Jehovah sy miondrika ao anatrehan'Andriamanitra zay any amin'ny avo anantona azy mitondra fanatitra hodorina sy ombila kely ray taona va ho sitrako Jehovah va ny ondro arivo na renirano dililo ray alina anotra lamatoako no fahatsoko va nateraky ny kiboko no ny fahotan'ny fanahiko andiny fa ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy zay tiany Jehovah aminao de izao ihany ny anao ny marina sy ny ty fanondrapo any anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena raha iverina amin'Andriamanitra zany tsika androa Andriamanitra tsy nitady ary Andriamanitra tsy mitady ny zavatra tsy misy hosizy ny ten'Andriamanitra hoe anatona azo mitondra fanatitra hodorina sy ombila kely ray taona va ho sitrako Jehovah va ny ondro arivo na renirano dililo ray alina tsy nitady an'izany Andriamanitra raha iverina aminy sika satria ny antony de zao fantatr'Andriamanitra fa ny olona avy niala tamin'izany tsy manana an'izany ondro arivo zany tsony edinao le zazalahy le zanakadala nivoaka teo izy nanana ny arena de laniny tany amin'ny filandratsy tany nivoaka vao an-tranon'Andriamanitra isika no manana an'izany ondry arivo zany fa raha avy tany amin'ny fahababona tany amin'ny fisarana tamin'Andriamanitra iverina amin'Andriamanitra tsy manana na ondry ray ary zany mba sita olona miala tamin'Andriamanitra ka lasa vomena nakarena sy nitahiny tompo zany fa miala amin'Andriamanitra te miverina aveo tadidiko misy rahalahy anankiray zay matetika zany rahalahy zany miala amin'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra izy sahirana izy tonga mivavaka de misonitra ny fiainany de misonitra ny fiainany de miala amin'Andriamanitra ray de miverina avy any ray mahantra fadiran'ovany tena sahirana de miverina amin'Andriamanitra ray de misokatra ray de tahin'ny tompo ray de miala ray de miverina ray tadidiko mihitsy izy ray any daho izy tinga mba ny fiverinako farany amin'Andriamanitra fa niala tamin'Andriamanitra izy de mba efa mba mividy tomobile fa nandeha mafy fa nanao accident nanao taonao ny tomobile potika niverina nandeha tongotra Andriamanitra revana tsy afaka hitaky an'izany amintsika hitondra ondry arivo fantatr'Andriamanitra ny zava-misy eo amin'ny fiainanao raha fa miala aminy ianao tsy manana an'izany ondry arivo zany tsony ny olona zany nge tsisy rahantsika amin'Andriamanitra revany mampahantitra nge misaraka amin'Andriamanitra revany ny zavatra eo ampelantananao reo raha tianao fongana anatin'ny fotoana fohy miala fotsiny amin'Andriamanitra aza mivavaka tsony raha ivolana iandry ndana miverina manao mandana ny ambara ndana raha ivolana fotsiny de hitanao raha mila torevitra zany hoe te tsy anana andretiny niny ndrety tsony te hiverina zéro amin'ny fiainako miala amin'Andriamanitra fotsiny de zay mahatonga an'Andriamanitra tsy nitaky nininina ozy mika ina ny etiko manatona ny Jehovah sy miondrika ao anatrehan'Andriamanitra zay any amin'ny avo tonga de izy mika tsy hisy anana an'izany sao ihany sisany any aminao mbola afaka manao marina ianao de mbola afaka anaranaka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena ianao amen olo ten'Andriamanitra le teo hoe any amin'le Osea teo aterinay ho fanatitra ny molotray teny no ilaina eto le zazalahy ngeravana le zazalahy le tao amin'ny le zanakadala ngeravana tsy nanana fa tsy teny sisa
raha nasiana fidirana hoa eo amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra hoe mila rakitra ngezabe fanatitra fa tsisy tavaverina tamin'Andriamanitra zany ny olona. Io zazalahy ingena fa nakatatra miverina teo le ray angeny mbola nanome azy akanjo e. Zany hoe Andriamanitra zany tsy hitaky amintsika mihitsy zavatra raha materialy, tsy mitaky zavatra sarobidy any amintsika, tsisy manatsavatsarobidy zany tsony tsika rehefa tafiala amin'Andriamanitra. Miverina avy any tsika to le fantatr'Andriamanitra mipozintsika fa vorikitsaitsika miverina avy any. Inona ary ny afaka andrasana aminao? Inona ny afaka andrasana amintsika? Teny sisa mitondra teny ozy izy Andriamanitra. Inona Andriamanitra no entiko verina aminao a? Ozy Andriamanitra raha zava hoe niangataka aminao omby anankiray, aiza tsony ny alehanao amin'izany, andeha angalatra indray. Teny manana teny daholo tsika rehetrarehetra, manana daholo, mbola manana molotry tsika afaka hiteny. Fa zao a Jesosy nampitanana ity firenena ity izy manaja amin'ny molony nefa ny fony lavitra. Any amin'ny Mateo 7 misy an'izany teny zany, manaja amin'ny molony. Ka io zany alantsika io raha androany ianao hiverina amin'Andriamanitra. Ary zany mino fa tsy tonga fotsiny amintsika ty teny ty, fa isika rehetrarehetra eto voakasika zany daholo. Andao fotoana hiverenantsika amin'Andriamanitra. Raha hiverina amin'Andriamanitra isika ry havana, raha hiverina amin'Andriamanitra zasy ianao ho maniny molotra ao androany. Tsy le molotra ao le ohatry Jesosy hoe ity firenena ity manaja amin'ny molony fa zany eo ambava fotsiny a, nefa ny fony lavitra. Fa le fonao avao anatin'ny fonao io no miposaka eny amin'ny molotra ao. Toy izay Andriamanitra mitondra teny. Mitondra teny ianareo, eny miverena amin'ny Jehovah, mila mitondra teny ianao androany. Inona ny teny hoentinao? Inona ny teny hoentinao androany? Fa teny nangatan'Andriamanitra avy aminao teo avelan'ny tafaverina aminy. Halleluja. Jaona voalohany mamaky ten'Andriamanitra sika. Jaona voalohany toko voalohany 9:7. Hoy ten'Andriamanitra hoe raha meky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa raha hoy isika tsy nanotitsika dia mampanainga azy ary ny teniny tsy ato anatitsika. Mitondra fibebahana. Ny atao hoe fibebahana dia ianao manaiky mihitsy ny zavatra tsy nety nataonao. Tenina ty zavatra ty Andriamanitra tena tsy nety ty zavatra nataoko ity. Tsy mibebaka ianao raha mbola teny zangy Andriamanitra tsy hoe naninona fa hitanao moa Andriamanitra fa tsy fidiny anangy iny. Tsy fanetreteny zay. Andriamanitra tena miteny mitondra teny. Tsy fanatitra ondry arivarivo, tsy ombalahy, tsy domoina, tsy nitsinina, fa teny. Teo tapaverina amin'Andriamanitra avy ianao hivavaka tsika rehefa avy dia hitondra teny eo anatrehan'Andriamanitra isika. Hoe Andriamanitro, reto zavatra reto tsy nety nataoko taminao. Zangy Andriamanitra. Mahafinaritra ngira amina le fomba fiteny malagasy hoe eloka ibaboana mody rano. Tsy mitovy mihitsy. Tsy mitovy mihitsy. Ndray andro tao ampiasana ny amin'izany aho, efa ela be zany miasa. Dia manao tsirambina amin'ny asa. Dia nisy erreur nataoko izay tao ampiasana. Dia eniko amin'izay ny olona. Eniko amin'izay ny patron anay miresaka midafinay tamin'izany. Hoe misy zavatra tsy mety ohatr' izao ato ampiasana ato a. Misy amin'reto olo reto a nanao erreur ohatr' izao. Faratratra. Tonga dia tena ratsy be ny azo azy. Fa manomboka eto. Eniko zany le patron eny teny amin'le dafy. Ianao izy a, meko alala ianao hitady an'izay olo zay. Rehefa hitanao zay olo zay, dia teneno a,
tonga dia roantsika zany roana ary nataon'Andriamanitra tandreny mbola tsy nivavaka ohatr'izao tamin'ny mbola tanatin'ny fahatanorana tany amin'ny taona 2010 mbola tena tao anatiny fa sao rehefa henoko dia hoy zay hoe rahatratra itao zany tena voaboaka nefa fantatry hoe zary olona lasa nandondona tao amin'le tafy revana ny après-midi tsy ny lamina ny saiko nandondona tao amin'le tafy ody ahoana zay zaho anao zavatra ohatroka toy eto aminao a ifona fa tsy hanao tsony a toy izy dia miantso le patron efa hita le olona dia ahoana ny nahitana le olona tonga dia tampoka izy mitsotra ay tena izy tsy hamerina tsony halleloia tsy voaroaka zany hoe raha za zany teo a ny andro teo tsy maintsy ho hita ihany ange fa telo mbola tsy hita ianao no nanantona voalohany dia eloka hibaboana motarariny androany Andriamanitra mila asy mila anao Andriamanitra fantatr'Andriamanitra nge ny zavatra nataony zanak'Israely rehetra nanompo amin'ny balimy izy a nanao ny tsy nentin'ny mpisorona ny mpanjaka nanao ny nataony ny ambaratongan'olona rehetra ary dia tena hoe nikambana tamin'ny Asiria sy Egypta tsisy niavina tamin'Andriamanitra zany samino fa raha i Adama ry havana no niazakazaka nanantona ny Jehovah Andriamanitra rehefa avy ninona n'le voankazo voarara ohatrany mbola mino ihany ahako fa Andriamanitra ny famindram-polo ohatr' izao Andriamanitra zao fa saingy ny andro nitetiavina izy mivady ary niafina Adama aiza ianao dia niery an'Andriamanitra niafina an'Andriamanitra Adama sy Eva iza ny tsy ho hitan'Andriamanitra rehefa iza ny tsy ho hitan'Andriamanitra tsy ho hitan'Andriamanitra zany na ny ambanin'ny tany ianao na aiza ianao na hitan'Andriamanitra fa Andriamanitra miteny hoe aiza ianao ry Adama tia nivoaka zany rehefa naminy fa raha iny Adama iny hoe voaninana an'le izy dia niazakazaka hoe Jehovah ahoana tsara Jehovah mifona tena nahinana an'le izy ahako inona ny tokony ataoko tena mety hoy izy Andriamanitra zao a ity misy ravina ndana mitady an'ity voankazo ty ianao ity ny fanevitra io halleloia dia tsy avoakako ato ianao fa izy mivady moa ny afina ny tsoka androany Andriamanitra miteny amintsika rehetrarehetra miverena tsisy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra nataonao io tsisy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra nataoko raha anafina hoy tena Andriamanitra raha hitenika antsika za tsy nanao toy izy Andriamanitra hoe zany ve mba hatogavanao eto zany ve mba hatogavanao eto amiko raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina ho ny ten'Andriamanitra raha miaiky zany tena tonga dia miteny za zay nataoko le izy Jehovah raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina iza le izy Jehovah dia amena ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe miaiky ianao dia anjarany manao ny asa rehetrarehetra mamela anao manadio anao ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra na dia izay mety mbola tsy tsapanao ary izy ny analanao anatin'izy ao ny salamo faraika amby dimapolo salamo faraika amby dimapolo andiny fa 7 ny ten'Andriamanitra hoe ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanatorotoro ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ho ataonao tsinotsinona raha misy olona zany nangalam-pinana fa tsy miaiky amin'Andriamanitra nefa misy olona ray mety nandatsatra fa tonga amin'ny fotorotoro mbola songona an'ilay nandatsatra ilay nangalam-pinana satria ny fotsika Andriamanitra mila teny fa eto tsy mivambatsika tsony no miteny fa ny fotsika mihitsy ny tonga miresaka amin'Andriamanitra Davida angeravana nahanao tsy nety fa tonga Davida nikohaka teo anaty an'Andriamanitra
ny bebaka teo anaty an'Andriamanitra ny teny hoe zangeto Jehovah tsy afaka miaina tsisy anao zangeto Jehovah tena tsy afaka miaina tsy misy anao ary Andriamanitra alohan'Andriamanitra famindrapo netiny eo amintsika toy izay fanameloana raha mbola te hiverina isika tian'Andriamanitra ry havana tian'Andriamanitra kokoa ny mahita anao mibebaka dia mbola tafaray aminy indray dia miverina hitanao fiverena amin'Andriamanitra io mahafinaritra be eo izavy dia efa manambady izavy izy dia efa niady mivady amin'ny lafiny mahafinaritra ihany le miady mivady zay efa tsy miady mivady tsony fa taloha mahafinaritra ihany misy lafy tsarany ihany le miady mivady miady dia tsy miombona elabe zay mantsy zay mivady rehefa miady taloha elabe zay tsy miombona herinandro tsisy mifampiresaka fa SMS ny fampiresahana ohatrany fa rehefa le miombona avy eo mamy ange zany mamy ange rehefa ny fifakaka amin'io le miverina miombona avy eo teny mamy ange zao ka inona ny tampotampotsy to rehefa te hifankaty be zao dia mety hiva kely mamy io rehefa miverina avy eo fa amin'Andriamanitra mbola tsara lavitra ny zany tafasaraka amin'Andriamanitra ianao ny fiarahana avy eo tsara lavitra noho teo aloha Andriamanitra tena tiatsika ary Andriamanitra tena tiany eo amintsika isan'andro hoe mbola vonina izy miandry atsika tena le Jeremia teo le Jeremia toko faraika amby telopolo teo evaka itsika Jeremia toko faraika amby telopolo dia ny fahavalo sy fahasivy inona dika le mbola soamefa inona dika le za ry mampionina inona dika le za mampionina inona dika le mbola ny soamefa tsy tadiro tsony zavatra teneniko teo Jeremia toko faraika amby telopolo andiny fahavalo sy fahasivy jerenareo tsara Andriamanitra rehefa miverina miombona tsika verina miombona amin'Andriamanitra jerena ny fitiavan'Andriamanitra indro hitondra azy avy any amin'ny tany avaratra sy hanangona azy any amin'ny faran'ny tany ka dia ho samy eny aminy avokoa na mijambana ny mandringa na izay manananaka na izay mety jasa iray dia marenina miverina ty amin'ny fotoamanina ny aviany ary amin'ny fonany nitondrako azy ary hoetika rehefa avy nitomany zany tsika avy ny fona isika ay zay zany dika le za misaotra mampionina dia le bolany soameo zany mbola tsy niady mivady sa hoe ahoana indro tondra azy avy any avaratra aiza zao tsika amin'ny fotoamanina andiny fasivy amin'ny fotoamanina no iaviny io le fotorotoro ary amin'ny fonany nitondrako azy fotorotoro sy mangorakoraka voaka misy ny avy any am-po tena le nyteny hoe tena diso a Jehovah tena tsy hanamary tenda ao tena mifanetry tena hoe tena diso a dia inona ny ataon'Andriamanitra hoetiko eny amoron'ireny rano amin'izay izy alleloia miaina salamy fahatelo amby roapolo tampoka teo indray ianao mbola niady ny fiverenantsika ny ela tsy avelan'Andriamanitra amin'izao zany fatany karakainaka fatany fa mangetaeta matiny ny etaeta inona ny ataony tsy andrin'Andriamanitra eringa izy hitondrana antsika eo ry havany hoetiko eny amoron'ireny rano izy ary amin'ny lalana mahitsy zay tsy atafotoana azy alleloia izy Andriamanitra ampy zay ny tsy fisindrana avy amin'izay zany malalako zany etika eny amin'ny orona ampy zay ny fatafitohinana anazo anao etika eny amin'ny lala mahitsy tsisy fatafitohinana antsony ianao alleloia zany Andriamanitra ry havana zany ry havana dia tsy mba ampilendalenda antsika hoe andao hiverina amin'Andriamanitra mahafingeravana ny nataonitsika tamin'Andriamanitra ary Hosea mantsy teto dia nampianarin'Andriamanitra izy Hosea io zany dia nampianarin'Andriamanitra aloha izy hitory famindrapo izy hitory famelan-keloka izy ary tsy mora ny toeran'ny olona mpitondra fivavahana
tsy mora ny toerany mpaminany a satria ny mpaminany dia tian'Andriamanitra iaina mihitsy ny zavatra niainan'Andriamanitra mba hahatonga azy hitory amin'ny fony, hitory amin'ny fitiavana. Tena tery angerevanao sy antony tamin'iny hoe mibeba ny antony dia zao afaka itsika ianao sy atoko 7 ny rahan'Andriamanitra Hosea. Dia afaka itsika ny ten'Andriamanitra maraparana antsika azy. Hosea 7:1 ny amin'ny vehivavy janga anankiray izay natao tandindon'ny Israely. Vehivavy janga. 1 Hosea 7:1 dia hoy Jehovah tamiko mantsy Hosea zany. Mandehana indray tiava vehivavy zay tiany vadiny nefa mijangajanga. Ahoana zany? Pisorony mpaminany alefan'Andriamanitra aninona? Ity vehivavy zay efa sady tiany vadiny mbola mijangajanga zany hoe azo antoka fa tsy lehilahy anankiroa fotsiny miaraka amin'io fa tena mpijangajanga faratapony sady olona efa manambady fa mbola mijangajanga. Vehivavy mijanga zany taloha tena fady amin'ny Israely mampakatra azy. Fa soavan'Andriamanitra ngeravana nanambadiny zany rahabajanga zany hoe mbola nisy nakavady any. Bebe an' Jesosy mantsy rahabajanga ho anareo zay efa nampianarana teto ny tetiarana. Fa teto te nisy zavatra tsy tokony hitombona hoe pisorony ianao, mpaminany ianao ny rahan'Andriamanitra aninona? Ity vehivavy izay efa manambady nefa mbola mijangajanga ihany koa amin'ny vadiny. Dia raha io zao nijerena amin'io dia mety hozy izy Hosea hoe berka hozy izy tsika berka. Tahoiny kokoa zany. Samy teny Jehovah mba omena ana vehivavy maninona tsara? Vehivavy sady efa tiany vadiny. Tiany vadiny fa tsy tiany vadiny. Tiany vadiny nefa mijangajanga. Ataoko inona ery koa zany? Ataoko inona kory zany? Ndana leva Andriamanitra, hoy Andriamanitra, tsisy ilako an'izany. Ataoko inona? Tsy mampiatsika amin'ny voromasoko. Isika rehefa mahita olona tsika hoe ohatra hoe mpangalatra na mpamono olona dia mailaka mihitsy tsika miteny mialatsiny teny an'izany mihitsy ny olona matesa azavanina hatramin'ny taranina satria nanao ratsy. Mailaka be tsika miteny fa isika ngeravany eo anatrany Andriamanitra ka nandatsadranger tsika ravany namono olona nge tsika ty namono an' Jesosy nge tsika zanak'Andriamanitra mihitsy nge noho ny vonotsika. Fa tsy vitan'Andriamanitra ny teny tamin'ny hoe ataoko inona koa io. Nasen'Andriamanitra nandenaka vehivavy tiany ny vadiny sady mijangajanga amin'izay izy. Nefa reo kosa dia mihodina tamin'ny Andriamanitra fa sady tiany hampepam-boaloboka. Ka dia nividiko sekely vola fotsy 520 sy vary ordia omera raisy tapany izy. Etretinareo sady vehivavy efa vehivavy mpijangajanga be zany fa mbola nividiana lafo be ihany koa. Matetika ilay hoe mividiana mantsy mena ohatran'ilay tsika manolotra vodiondry sy ny sisa amin'ny fianakaviana rehefa makavady zany. Dia vehivavy virjiny vehivavy mbola madio tena niterina vodiondry be dia be mihitsy ohatran'ny hoe vidiana lafo mihitsy. Fa eto tena vehivavy efa mpijangajanga tena azo lazana hoe efa sisan'olona. Tena efa tena zanona sena vidiana. Raha amintsika amin'izao dia miteny andry taoko inona koa ry havana. Fa eo amason'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tahaka ny vehivavy io, ny vavadiny piry. Efa tiany ny vadiny dia Jehovah Andriamanitra hoy Jehovah hoe miverena amiko ny Israely fa za ihany ny vadinareo. Le vady tiana tenenina eto Andriamanitra sy ny Israely le vady reo. Dia ny zanak'Israely tiany ny vadiny zany hoe tiany Jehovah Andriamanitra nefa mbola mijangajanga ihany. Nalainy ny Andriamanitra ny Asirianina, nalainy ny Andriamanitra ny Egyptianina, notobony ny Andriamanitra ny namonompo Asera izy, nanompo karazan'Andriamanitra hafa maro.
zanak'Israely ny tenenin'Andriamanitra io. Mbola nasen'ny vidina Osia lafo be vehivavy io. De gaga ny le inona ary ty mahazo any Osia. Fa ny devoly gaga amin'Andriamanitra, inona ary ty mahazo an'Andriamanitra. Rado efa ratsy be tony, efa maditra be tony. Retolo efa jerery reto izy, mbola vidina lafo. Vidin'Andriamanitra lafo ny tsika io reabany. Vidin'Andriamanitra lafo. Vidiko sekely volafotsy 5 sy varo ordia omera ray stapany izy. Fa ny tsika ny vidanantsika mbola lafo noho izany. Rano Jesosy mihitsy no ny vidanantsika. Reabany. Tena aminao androany manao hoe tia tsika loatra Andriamanitra. Ary novidiny lafo na defa ratsy azy. Mbola novidiny lafo na defa ratsy azy. Ozy Andriamanitra ianao nge na waiza. Iodinay izy ianao. Exodus 5:20 tapany farany. Mbola zay ihany anasitrana ny ferina. Mbola zay ihany anasitrana ny aretinao. Mandeha ianao de maratra, zahako ihany ny jabo anao. Mandeha ianao de marary, zay ihany mbola nasitrana anao, riavako malalako. Faly Andriamanitra raha iverina ianao andro. Vonin'Andriamanitra anadio ny rano, anasitrana ny ratranao. Vonin'Andriamanitra anadio ny ferinao. Vonin'Andriamanitra amerina anao amin'ny laony, hitondranao amoron-drano fialan-tsasatra indray izy, dia hitondranao any amin'ny tany mahitsy tsy mahatafitony. Raha iverina ianao androany. Vonina iverina ve ianao androany. Raha iverina ianao androany dia tadidio fa fety be ao an-danitra ao. Ary raha vonina iverina ianao androany dia isy fifankazahoana hafakely iverina indray eo aminao sy Andriamanitra. Afinaritra ny fifandraisana, afinaritra ny fiarahana. Dia ho hitanao fa Andriamanitra tena aneho fitiavana anao Andriamanitra. Mitondra teny ary androany. Anatin'ny tery tsika raha azonao atao mihitsy androany. Raha azonao atao. Eo anatin'ny tery ity ndao hiatoraka amin'ny tanitsika. Hiatoraka amin'ny tanitsika andohalika. Iteny hoe Jehovah ity afa iverina aminao. Tena iverina aminao fa tsapako ankehitriny. Fa eo aminao ihany no mahatsara. Eo aminao ihany no mety amin'ny fiainako. Eo aminao ihany no mamparavoravo ny fiainako. Tsy nety ny fiainanao hatramin'izay. Misy olana sy problème maro mitranga satria lavitra n'Andriamanitra ianao. Androany tianao hitapitra izany, andao iverina amin'Andriamanitra. Ho tainy tokony isika mianakavy hivavaka eo aorian'ny dira ity.
Amen Jesosy any. Misaotra anao zay Jesosy malaliny amin'ity fotoana androany ity. Iterana anaranao Jesosy zany toriteny zany. Iterana anao Jesosy satria fantatra efa tsy tonga fotsiny taminay zany. Fa satria sitrakao mihitsy no niteny an'izany taminay tamin'ity androany ity. Androany Jesosy malalo. Tena fotoana androany. Fotoana androany iverenanay aminao tanteraka. Malahelo anao zay Jehovah Andriamanitra. Tena malahelo ny fiarahana aminao zay Jehovah. Tsapanay loatra hoe nisy fisarahana taminao zay tanatin'ny fotoana ela. Tena te hita le reny rano, le loha rano re zay ary. Te handeha ambe lalana tsy misy fatafitohinana tompo. Eto miverina izay. Tsy voatanisa nge Jehovah Andriamanitra. Raha hoe zavatra maromaro vitsivitsy ireny nataon'ny zanak'Israely tamin'ny andro Nosia. Fa nanay kosa amin'izao andro faran'izao tsy voaisany fahalotona sy ny faharatsiana izay ataonay aminao Jehovah. Nefa androany Jehovah, tena hoe miaiketra anatria anao zay miteny manao hoe very ange zay Jehovah raha lavitra anao. Very zay raha lavitra anao. Tsy mavita na inona. Tsisy ninona ny fiainanay raha lavitra anao Jehovah Andriamanitra. Tsy misy ninona ny fiainanay raha lavitra anao. Avereno zay teo tafaverina. Hitondra teny eto aminao zay Jehovah. Hitondra teny. Tsy manana ondry laharivo zay. Tsy manana ninina izay. Fa manana fo. Dia manana molotra. Manana lohalika iantorana. Ary manana tanana isaringitra Jehovah Andriamanitra. Reo no entinay eto aminao ankehitriny Jehovah Andriamanitra. Reo no entinay eto aminao androany. Amin'ny fotoritorony anatonanay anao. Ary ilazanay iretany ren-danitra fa raha tafasaraka aminao zay dia tsisy fiainana ho anay. Tsisy maminao anay ny fiainana Jehovah raha tafasaraka aminao zay. Tsisy ninona ho anay raha tafasaraka aminao zay. Avereno zay. Raha ianao mamerina dia ho tafaverina izay. Izay rehetrarehetra zay tonga eto androany. Izay rehetrarehetra manatrika eto androany Jehovah. Tafasaraka taminao zahay. Fa sokafonay ny tananao. Dia raiso reto mpanomponao. Raiso reto zaza maditra anao Jehovah. Sokafondray le akany fitezana zaza maditra Jehovah. Fa reto ny zaza maditra anao iverina daholo. Fa malahelo anao. Nanompo ny andriamanin-kafo zay. Nanao tsinitsinina anao zay. Nanadino anao tanteraka izay. Dia anivo fiarahamonina adinonay mahazanak'Andriamanitra anay. Tena ampiasana isan-karazany teny. Dia adinonay ny mitazona fa olombositsy Jehovah izay. Tena anao izay nampaleonao Jehovah. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitra. Avereno izay. Avereno izay. Fa tonga miaiky ny fahotana izay any. Mitoky. Matoky izay fa anadio anay ianao. Jereo amin'ny masonao feno indra fo zay. Jereo amin'ny indra fonao lehibe zay Jehovah. Da io zay Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'izay rehetra nataonao. Misaotra fa tsara ianao. Jehovah Andriamanitra tsy toa. Indreto izay. Manolo tena ho anao vaovao indray. Manolo tena ho anao vaovao indray. Amasiny mba ho mendrika anao. Raisina dia tsy mendrika aza tompo. Raisina dia tsy mendrika aza. Fa tena malahelo ny fiarahana aminao zay. Malahelo ny fifankatiavana aminao zay Jehovah. Matoky anao zay. Matoky fa niza tonga eto izy androany. Niza tonga eto izy androany Jehovah. Ka miaiky marina tokoa ao anatin'ny fondry. Dia ianao Jehovah Andriamanitra tena hoe amindra fo aminy ianao. Ary te hamela azy. Momba anay ianao ary.
raha isondray zay ho anao niterany aja ny sotra sy ny voninahitra azavelonay sitsainiko zany teny zany fa ataovy maniry ty anatinay andro aman'alina dia ho tahinao an'izay tafaverina rehetra dia ho tehirizinao amin'izay mandra-piavin'i Jesosy zanakao misy sohitra Jesosy io. Alleluia, amen. Ivavaka ho an'ny firenena anabavitsika Fabiola amin'izao fotoana izao ampandrosotsika anabavy Fabiola, anao ny fitenenana. Alleluia, tahirizao fahasalamena avy tahirizao fasiray avy dia manona fiadanany tompo amin'ity rehetrarehetra dia mbola hiara-mivavaka rehetratsika manana fotoana sy hivavaka ho an'ny firenentsika. Alleluia, sotra anao zay Andriamanitra tiapanao sy famonjam-ponao satria androan'izao fa mbola nomenao fotoana ny androany dia sotra tanteraka soamantsara ny fadaharany tombavaka tamin'ity androan'izao ary fiakanao koa tompo malalaka mitendry taporenao famonjinao tamin'ity androan'izao. Tadi cara senang kali pun senang malau pun awal kita senang itu malam ni hingga kita so tadi so ya bano kita awal ya Israel kita nawa mansul no jadi so malam ber no ran be bakat dia kita sana pun jadi so malam kita awal Andrea ne ya no tadi so kano itu malam be kan sana jadi sana jadi nam sana jadi malam be kita awal ulat kita ni apa ni bulan yang jauh pun dari suatu malam enam jauh pun karena de samjana pun dah si bukit tunggulah kata ani bitino lang lagi tang orang no de suatu tadi suatu no de suatu malam mana bulan Macrine de suatu malam pun de ya bana pun menggura kalau itu ya bana waktu saya no orang siapa dengan show tadi de suatu malam de bernal no de suatu no ya bana suatu no ni pun orang Sadia kita sila kami ya na letra ya beti bernal malah panani pananungsan de nano de zavatarat te umas no wale pa de ni de la tan pautane zan de malah pa bola nam jalo matu de bola apa juru sini nam de pa do de ni pa swava no ya vano so kano de do de ma ya vano le ma data de sta kasi de no condenna na de e wata pautane de si de no tam zan dai e pana ni suna tani puta kala na injil de so malah pa tunga ese do de ma ni pa swava no ma tudo wale pa de so kano de do de ma tu zan ya na le pe zan Vinyatu bagi masih jadi itu kayak itu malah betul ni itu malah bola miana tangan untuk minat sama masalah ada jadi nampak jadi sering habis itu malu jadi sedang jatuh cuma kata yang dua minggu kita wajah minat pun sering ya benar juga dia wanto ada yang sok kalau dia juga dia ada bila kudis selesai dia yang tidak tuh yang bangsa kita wajah Sa kampung letra yang dan tujuan senten na bumanal na disosia kaya so kamo de kaya na bisa ay kesil de so jambara tuan kili ni ko disos malaro na kili ni kan sos malade mamada no pun ni na pero kaya den kesil disos malade also dan kili ni kan ba kila we de kasi hanak mo ayalang ras pano de sosia ka de kiri dan kiri ni dan topen ban bulle la to de sosia ka de pepa ade manta de sia ka ni no ade manta de izepu ka de mamelaye dan kiri ni dan ban blau kom ni kiri ni dan de malalo o ka sin pautan sin para de no ka mas no bestia na sin no bestia ka de ba de manta de so no de so ni sia ba no tu de bola ka no ni na jo ko de ni pa so ba no de ba de manta Nani na malan yulo si salama ani nyota de so se bebe ko de so yulo suma na kanya lupa sinju de so malalo gan yul na rekare kai ram me pa salama na de so wal de so na kan ko de so ke meu man sana de so malate na we kamu gani amo kinyo le simana na saka de so malalo de bebe ko sante ne kire ne no wale de wadi matma ver na gan yul na rekare kai dan fil ne Banjir desa semalakan kiri ni, waktu kiri ni masuk lewat hati yang no hari benu no hari yang yang mungkin saat dimasak hati nawe anu dia no hati mantap bel napa kata kiri ni lepas mati si sejaman kapa kata wanita aduan direkom dia nak kena dia no le namur nakan silan saja kamu di tempat itu ganti kan unat ni wanita dia jadi wanita
eresy maty ao amin'ny mandrakizay soatra re io araikaraky koa dia soko malaza dia miangelinao fanainao masina ne no ianarabia amin'ny zakariva raha koa zay sy alay dia angelinao dia soko mitovy manodidina andrina nytompo mpatany fakafanao ary mizaniza koa dia soko malaza dia olona fampiasika ny tontolo andro izao fotoana izao ka io ny tontolo andro izy ireo dia no iesy standard mba ahafahan'izy ireo hiasika tontolo andro izy ireo mba ahafahan'izy ireo anao ny asa mandrara ary ka io koa dia soko malaza ny sabata masina dia atena rampisy dia soko no iesy no fantaka dia tsirairay avy dia soko malalo fa tena hoe fety fanasehanao koa dia soko malaza ny sabata masina izany apetraka tena telatrananao dia soko malaza ny telefona sy ny connexion rehetra ohatsoarin'devoly otsongirina na hegelingelena zany connexion izany fa dia voninahitra anao rehetra avy misy fa andrampisy sabata masina dia hopeny fanatehanao sabata fafina retana dia voninahitra anao rehetra ihany fa dia mahatratra ny talendritra fa ho andrazay sotra re eo sasa fanay masilo haleluia amen. Alléluia. Misaotra indrindra nanavavy Fabiolatsika zanak'Andava tanatin'izay vavaka matsiro an'ny firenena izay dia tapitra tokoa ny fandarantsika raha mbola tsy tonga amin'irao alahatra jesosy dia raha pitso maraina ihany tsika dia efa eo neto ao anatin'ny fandarana commencement ankizy famitidina toloteny izay rahana amin'ny rahalahy Jonatana sy rahalahy Tojo dia ho anareo izay voakasiky ny toloteny koa ka hoe tena hiverina amin'Andriamanitra dia tadiofa tsika isaky ny sabata ohatra izao dia rehefa tapitra ny commencement ankila sy famitidina ny toloteny dia ao anaty Zoom isika miaraka amin'ny groupe izay maharesy manao an'ilay atao hoe commencement ny atao dia mampirehatra ny fotsika fitiavantsika an'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra mivavaka mihaino hira mihaino fitombavaka tena hoe manafana motera zany hiatrika ny fitombavaka ny sabaty raha pisiko moa dia hiavaka kely satria ao anaty commencement dia isy fanoloran-jaza alleloia fanoloran-jaza izay anolorana ny zanak'irana vavintsika Suzelle taka ny fatao amin'ny baiboly rehefa teraka valo andro zaza dia atolotra ao an'Andriamanitra tsy batisa akory fa fanoloran-jaza teraka fanoloran-jaza tsika rapitso ao anatin'ny commencement dia manasanao zay raha misy aminareo masote maniry an'izany zay mba hanatrika an'izany dia mandefasa MP amiko dia ampidiriko anaty Zoom ianareo rapitso andefasako invitation amin'ny Zoom dia anaty Zoom tsika mantanteraka an'izany da iny tompo daholo mana tena hitanao rapitso anatin'ny fitombavaka izay manomboka eo amin'ny amroa amin'ny sasany eo manao fitombavaka mitarika fotoany mampionina dia avy eo mitoriteniny tena koa hitandrina sabata isika dia samy manao sabata fafinaretana daholo dia samy hitahiny tompo aritsika rehetra rapitso ilayntsika miona raha mbola tsy tonga Jesosy misaotra aminahitra ny hatrany farany akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com fa hanao menu izapeo akiradio dia mahereza daholo da iny Jesosy daholo